fa rehefa aveo tsy maintsy hiditra amizay amin'ny lafo lalindalina kokoa zay hitavandrahana ny manam-pahaizana rehetra matsoka 60 000 kilomètres carrés ny velarantany Madagasikara na ny territoire terrestre ao aoriana ny fankatoavana firenena mitiambana ny famaritana ny faridranomasina malagasy mihoatra amin'ny 200 mètres ao atsimon'ny Nosy. Ny olana fototra fara ny commission mixte, ny commission ad hoc na ny accord cadre franco-malagasy de cogestion des ICPAS. Izany commission mixte izany na commission ad hoc na accord cadre franco-malagasy de cogestion des ICPAS dia mety afaka roapolo na telopolo taona na dimapolo taona azy vao mety ho tanteraka kanefa amin'ny fitrandrahana ny areperenana malagasy efa mizotra antsaka ny tandavana satria isy ny fandirarirarantsika malagasy toy ny mahazo ny firenena maorisiana amin'izao fotoana izao privé izay ahafana ihany koa zany a mitrandraka amin'ireo zone économique spéciale izay mipetraka tetsatsiaritra ihany moa zany a izay mahafantatra atsika sy fantana ny vahoaka satria motapitra ny ladinika dia hofaranantsika ny fotoana eto ampamaranana dia maneho fisaorana anareo zahay tonga niara-ny dinika sy ny tafatafata taminay teto ny tanjona moa zany amin'izao dia fiarany-dinika dia ny fikarohana hatrany tombotsoa ambony ny firenena koa dia miraha nareo izahay atotosa atsakany sy andavany ireo andraikitra izay sanina isaky ny sehatra misy anareo avy ary misaotra manokana koa moa zany tamin'ny fanomezana teo fitiava-tanindrazana tokoa ny etsozon'ireo tompona andraikitra zany zay mikarakara sy mitarika ny ady mahakasika an'izany reo anaty zay fitiava-tanindrazana zay dia nisoritsiritandreo zany ireo tantara rehetra mahakasika ny ICPAS io izay manokana dia mahatsapa fa tokony arentana ny vola malagasy rehetra amin'ny fiadivana an'io ary io tsy tokony natao hoady an'ny fanjakana fotsiny fa ny vahoaka ray manontolo mihitsy no tokony hiezaka hiady hitaky amin'io ny fanjakana frantsay zany zany ady zany dia samy manana ny tandrifiny tsirairay amin'ny alalany fanehoan-kevitra zany eo amin'izay fanaovana zay ady amin'ny ICPAS zay zay neverina fa hitondra tombotsoa be dehibe ho an'ny firenena malagasy zany ny fahazahoantsika an'io satria misy arena be dehibe ao anaty zany ICPAS zany. Tonga amin'ny dikana manaraka tsika zao dia ny fiatriana eo amin'ny député ka efa voaray ny afatra napetraka manokana moa za sy ataontsika hoe ny maire de Madagasikara sy ny filohan'ny krama dia manambara mazava hoe mena fepitaona zato ataontsika hoe ray volana ny frantsay mba analany n'ilay décret nataony unilatéral nanambarany fa anazy ireo nosy malagasy ireo tamin'ny taona 1970 rehefa tsy mamaly izy ka ao anatin'izay ray volana zay dia hiditra midingana manaraka miaraka amin'ny sombavabahoaka ny ataontsika hoe ny fietsika ataontsika malagasy zay zany no zavatra napetraka androany ary voaray somatsara voaray ny sombavabahoaka ny afatra fandraisan'ny sombavabahoaka dia raha fijerinay dia hoe tokony dingana voalohany aloha zany nyresahana amin'izao fotoana izao ny sombavabahoaka dia ny hoe famerenana fandrafoanana aloha le décret dia fifandraisany antemera-pirenena rotota frantsay sy malagasy dia efa mahavita amin'izay mbola tsy misy resaka hidiran'ny mpanatanteraka aloha ny resaka treto na diplomatie fa amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy sy ny vahoaka frantsay raha vita io rijateny io dia angavinay hoentiny eo mikanja be mamasina ovakina amin'ny vahoaka malagasy manontolo satria zany tanjona dia d'une manière pacifique amin'ny fomba milambona ny fitakina ny nosy ICPAS ary amin'ny 2016 dia azontsika ny nosy ICPAS raha ny lalana isy ny dingana efa nandehananay tsara mihitsy zany ny resaka atao tena nazava zatra nampalelo anay kely fotsiny dia le olona tonga zany mba te hijery taty amin'ny lapa dia tsy afaka niditra nefa tia ny lapan'ny démocratie ka mba tia ny ary fanina farany indrindra
amin'ny fiarovana ny vahoaka zany. Iny fotsiny nanaitrany hoe azo maintsy nytenenina moto amin'ny fa tsapa zany fa napetraka mazava mihitsy kosa resaka amin'ny resaka nosy malagasy ireo napetraka mazava satria zao mila fantatra ny solombavam-bahoaka tsara ny adidy sy andraikiny manoloana an'izany satria ny dediavana ny solombavam-bahoaka zany dia hoe izy efa solombavam-bahoaka zay amin'ny fomba ofisialy zany hoe misolo tena ny vahoaka zany ray mijahatra navariana aloha dia zao tokony resaka tamin'ireo mihitsy solombavam-bahoaka aloha filoham-pirenena alohany resahany tamin'ny filoha frantsay François Hollande fomba fanao zany républicaine zany atao mitondra tany républicaine ianao dia mazava hoazy fa misy fampiarana amin'ny solombavam-bahoaka ny zavatra hoentinao indrindra fa zavatra goavana ohatran'ireo nosy malagasy tonga teto koa zahay nitondra ny afatra ho an'ny akademia malagasy manokana mba atao haingana ny fanangonanareo anaran'ireo nosy malagasy fampiasa isaky ny faritra manoloana manandrify reny ina moa ty zany reny nosy reny mba ialantsika amin'ity agagan'ny tanora hoe ahoana moa ny hitakintsika zany hoe nosy Europa na dia anaran zany ve dia nosy malagasy ve zany fa efa anisany velam-pandrika nataondreo io avy any ivelany mba hahafana mandrebireby sy manambaka ny vahoaka malagasy ilazany fa hoe tsy anareo io matoa nefa firenena mikambana namoaka nyny fenkevitra iny dia misy dikany satria izy tena ny teny mazava tsara hoe nosy malagasy ireo mety le izy tao satria nisy ataontsika hoe fampiatsiahivana eo amin'ny lafiny ara-tantara nisy ihany koa zany a ny fametrapetrahana ny ireo antony zay a tokony hitakinany zany nosy zany a zay tena fantatry moa zany fa nosy malagasy fa kosa mazava ho azy a fa angambany a légitime zany fitakiny zany a satria atsika malagasy io ao anatin'le zone économique exclusive io a iny zany angamba tsy adian-kevitra fa eto amin'ny fomba fitakina azy angambany a no tsy de nampitovy hevitra loatra ny député tao anatin'le resaka zay ny fanaovana ka io moa zany dia efa hita zany fa io zany le sujet anankiray a izay ambony de ambony tokoa ny enjeu ao anatiny dia aloha itoy a ny fanakalozan-kevitra ataoko fa afaka mandray anjara ny solombavam-bahoaka na dia amin'ny alalan'ny groupe d'amitié France Madagascar zany satria misy fikambanana ohatran'izany atao anatin'ity assemblée ity ka afaka mifampiresaka zany député malagasy amina député hafa any frantsany dia eo angambany a mba zay angambany participation kely aloha zay hitako hoe afaka entiny député malagasy any am'izao fotoana eo moa zany fahitako azy ndao itoy ny fifanakalozan-kevitra.